zay efa eopototry ny fahita lavitra am'ty androany ity. Arabaina ianareo voaka malagasy rehetra manerana nosy ary ianareo zay manaraka tsy tapaka an'izao fandaharana izao hatrany ampitan-dranomasina. Hoy aho aminareo, hitoetra eo aminareo ane le fiadanana zay nambarany anjely tamin'ny fotoanandro natogavan'i Jesosy Kristy teto ambony tany. Eno tsara hoy aho, mila manana an'izany fiadanana avy amin'Andriamanitra zany ianao. Voalohany, ahafahanao mandresy ny olana sy ny ady ary ny zavatra sarotra zay tsy maintsy iseho eto ambody tany ity am'izao andro farany izao. Mila manana an'izany fiadanana avy amin'Andriamanitra zany ihany koa ianao, satria faharoa, herin'Andriamanitra mampitony ny fo sy ny saina ny fiadanana avy amin'Andriamanitra, ary herin'Andriamanitra mampitoetra ny finoana sy ny fatokina an'Andriamanitra ihany koa ny fiadanana avy amin'Andriamanitra. Zany ge no antony natoka ny anjely, zany no antony natoka ny anjely. Raha vo fantany fa tonga tety ambony tany lay mpamonjy aty zao tontolo zao ty, zay ny ran'Andriamanitra ho am'izany mihitsy, dia zay fiadanana izay no nasain'Andriamanitra nambarany anjely voalohany indrindra. Ianao nge ny voasoratra amin'ny liko toko fa 2:7 hoe, arao tsara voasoratra io, zao no voalaza ny baiboly vakina amin'ny anaran'i Jesosy, liko toko fa 2:7 vakina manomboka 10 vetrany aloha hoe, aroa ny anjely taminy, asa matahotra fa indro milaza teny sy mafaly aminareo ao, de fifaliana lehibe zay ho an'ny olona rehetra, fa mpamonjo no teraka ho anareo anio ao an-tanànan Davida dia Kristy tompo. Vita ny fanambarany anjely fa tonga lay mpamonjy ity zao tontolo zao ity. Eo amin'ny 17 ndray vetivety eo, ary nisy anjely marobe avy any an-danitra nyseho tapoka niaraka tam'ilay anjely teo, ka nideran'Andriamanitra na hoe voninahitra any amin'ny afindrindra ho an'ny Andriamanitra ary fiadanana hoety ambony tany ho an'ny olona ankasitrahany. Zao mantsy tsy azo ny zanak'olombelona lavina ny fisian'ny olana sy ny ady ary ny zavatra sarotra am'izao vaninandro misy atsika zao, zay voalaza fa vaninandro farany. Ary rehefa hitan'Andriamanitra mialoha, efa fantatr'Andriamanitra mialoha fa mafy be ny fiatraikan'izany ny olana sy ady ary ny zavatra sarotra zay iseho eto ambony tany ity izany. Fantany mialoha. Zany ho antony natoka amin'ny Paoly apôstôly nilaza ao amin'ny Timoty 2:3 hoy izy, arao tsara, aoko fantatrareo, hoy Paoly apôstôly, aoko fantatrareo fa any aparany any, zany hoe amin'ny andro farany, de hoy izy, isy andro mahory, ny olana ampahory, ny ady ampahory, zavatra sarotra treny olona ampahory. Fa sain'izao kosa, ny olona mino an Jesosy ho mpamonjy, lay zanak'Andriamanitra, ny ran'Andriamanitra tety ambony tany, mino azany le olona, ny olona manana azy mitoetra ao anaty, ary ny olona hitoeran'le fiadanan'Andriamanitra. Ny olona toy zany no azo antoka fa ataon'Andriamanitra mandresy mandritra ny fahavelomany eto ambony tany ety. Zany hoe misy le olana, misy le ady, misy le zavatra sarotra, ary ny akamaroan'olona dia tsy hoe ny akamaroa fa ny olona rehetra de ho very fanambola velona manoloana zany rehetrarehetra zany, fa saingy ny olona mino a Jesosy ho mpamonjy, ny olona manana Jesosy mona sy mitoetra ao anaty, ny olona zay hitoeran'ilay fiadanana avy amin'Andriamanitra, ny olona toy zany no azo antoka ry havana, marina ny teniko, azo antoka
fa ataon'Andriamanitra mandresy manoloana ny zavatra rehetra mitranga mandritra ny fahavelomany eto ambony ty tany ity. Zany dia no antony natonga Paoly apôstôly tena nanao fisaorana manokana an'Andriamanitra mihitsy izy tam'izany, satria na dia apôstôly aza izy de fantany hoe tsy ainy ny mamoaka ny tenany ho mpandresy amin'ny alalan'ny faindreny na amin'ny alalan'ny sainy na amin'ny alalan'ny heriny, tsy ainy, tsy vitan'izany. Le zavatra tsy hoe ady ara-nofo fa ady ara-panahy. De zany natogasiny teny Korintiana voalohany toko 10:7-8 isaorana ny Andriamanitra ho Paoly apôstôly. Tena misaotra azy misaotra azy isika, misaotra an'Andriamanitra fa izy no manome fandresena antsika amin'ny alalany Jesosy Kristy tompontsika. Noho izany amty androandroany ity efa manitsaka ny vaninandro farantsika, tsy resaka tsony zany na onoony na angano fa tena marina. Zany no antony zavatra be dehibe mifamoafao am'izao vaninandro misy atsika izao, zavatra be dehibe mifamoafao zay tsy ahitan'olona vahaolana mihitsy na miana atsimo na miana varatra. No zany indrindra hoy aho de miantso anareo rehetrarehetra zay mahita sy mandre ahy amty androandroany ity. Miantso anareo aho minoho an Jesosy Kristy zanaka ilay tokan'Andriamanitra ianao. Minoho azy ianao fa izy no tompo sy mpamonjy ity zao tontolo zao ity. Ary oka ny vavanao mihitsy isokatra ka anasa Jesosy hoe Jesosy io midira ato anatiko anao. Io Jesosy Kristy io matsy araka ny voalasan'ity baiboly ity de efa maty nitondra ny fahotantsika zanak'olombelona teo ambony azy fijaliana. Efa nandatsaka ny rano teo ambony azy fijaliana izy afahany mitondra famelan-keloka ho antsika zanak'olombelona zay mino azy. Ary tsy maintsy nampandalovan'Andriamanitra an'izany izy mba ahafahan'Andriamanitra tena manavitra atsika, tena mahamonjy atsika. No zany averiko indray hoe manapa-hevitra ny ho an Jesosy ianao, manapa-hevitra ny verina amin'Andriamanitra ianao, fa zany no lalana tokana tsy azo antoko indrindra mba hatokanao tsy ady rery eto am'ty zao tontolo zao ty manoloana ny olana sy ny ady ary ny zavatra sarotra. Fa raha sendra zany tokoa ianao dia azo antoka fa afaka mokanao ho mpandresy Andriamanitra. Ivavakytsika fa zay mantsy ny afatra voalohany netiko anareo. Raha sitrako ao tompoko apetrao amin'ny fonao tananao, aondry ny lohanao de tapao ny hevitrao an'olo tena ho an Jesosy, andray an Jesosy, ary mino ianao fandroany no androm-pamonjena natokan'Andriamanitra ho anao. Ivavakytsika. Tompo Andriamanitra, misaotra sy mankasitraka anao zahay noho ny fahasoavanao lehibe sy ny famindramponao ka afaka nitona ny olonao mba anatonanao. Andray an Jesosy zanakao ary andray an'ilay fiadanana zay nambaran'ny anjely tamin'ny fotoanandro natokavan'i Jesosy. Lehibe mifamindramponao ka na iza manaiky an'izany teny nambarako izany dia ovonjenao izy, ataonao mpandresy izy manoloana ny olana sy ny ady ary ny zavatra sarotra zay atrehany. Ahitan'Andriamanitra miasa eo amin'ny fiainany ene zany olona zany, ny dera sy ny aja ary ny voninahitra de ho an'Andriamanitra ray zanaka fanahy masina amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Zay zany ny afatra voalohany. Fa ny afatra faharoa ho antsika indray dia afatra toan'le teo ihany fa saingy mikasika ny amin'ny finoana manokana no horesako am'ty afatra faharoa ity. Ho ny baiboly raha ny resaka mikasika ny amin'ny finoana izy. Hebreo 12:15. Hebreo 12:15. Fa raha tsy amin'ny finoana de tsy misy azo atao, ho ny baiboly, tsy misy azo atao hazahoana sitraka amin'Andriamanitra. Fa zay manantona an'Andriamanitra de tsy maintsy mino fa misy izy
tsy maintsy mino fa misy izy ary tsy maintsy mino fa mpamalisoa zay rehetra mitady azy Andriamanitra. Zay voasoratra io, tena mazava be mihitsy voasoratra io. Mila manana finoana ianao, mila manana finoana an'Andriamanitra sy ny tenin'Andriamanitra voalaza ato anatyty baiboly ity ianao. Lena babo mihitsy ny fonao fa tena misy Andriamanitra, ary lena babo ihany koa ny fonao fa marina ary tsy maintsy tanteraka ny teny nataon'Andriamanitra ka voasoratra ato anatin'ity baiboly ity. Averiko fakina ray le teny Hébreu 11:5. Fa raha tsy amy finoana, raha tsy amy finoana de tsy misy azo atao azahoana sitraka amin'Andriamanitra, fa zay manantona an'Andriamanitra de tsy maintsy mino fa misy izy sady mpamalisoa zay mazoto mitady azy. Tsy zany mantsy fa tsy ahita an'Andriamanitra miasa maneho ny maha-Andriamanitra azy eo amin'ny fiainanao zany mihitsy ianao, raha ohatra ka tsy hita an'Andriamanitra eo aminao ny finoana. Ekena fa kristianina ianao, tena kristianina, fa saingy raha tsy manana an'io karazana finoana nambarako io ianao dia tavela. Ny maha-kristiananao mantsy tsy milaza fa tena manana finoana an'Andriamanitra ianao fa misy izy, tsy milaza fa manana finoana ny tenin'Andriamanitra ho marina sy tsy maintsy tanteraka foana ianao. Noho izany averiko indray, raha te ahita an'Andriamanitra miasa maneho ny maha-Andriamanitra azy eo amin'ny fiainanao ianao tompoko, de zay nambarako zay a, mila manana finoana ianao fa misy Andriamanitra. Tsy maintsy manana finoana ianao fa misy Andriamanitra, zay zany fototra voalohany sady lehibe indrindra. Ambon'izany mila manana finoana ianao fa mpamalisoa andre olona zay mazoto mitady azy Andriamanitra. Zany hoe rehefa manao vavaka ianao na rehefa misy zavatra entinao amin'Andriamanitra dia mila manana finoana ianao fa efa enin'Andriamanitra, ary efa tokany amin'Andriamanitra ny vavakao. Zay nge le Hébreu 11:5. Mila manana finoana ianao fa efa enin'Andriamanitra, ary efa tokany amin'Andriamanitra le vavakao, ary mila manana finoana ianao fa efa mamaly ianao sady Andriamanitra, satria izy dia Andriamanitra mihainy vavaka sady Andriamanitra mamaly ny vavaka, ary Andriamanitra maneho valimbavaka eo amin'ny olona zay mino azy zavatra lehibe sy magaga ary saripatarina tsy takatry ny saina amanely fetsika zanak'olombelona. Averiko indray olona Hébreu 11:5. Fa raha tsy amy finoana de tsy misy azo atao azahoana sitraka amin'Andriamanitra, fa zay manatona an'Andriamanitra de tsy maintsy mino voalohany misy izy, faharoa mpamalisoa zay rehetra mazoto mitady azy izy. Jesosy a tamin'ny fotoan'andro nandalovany tety ambony tany dia jory vavolombelona, ary nitaonany olona mba anana finoana tahaka azy Jesosy. Hoy izy amin'ny Jaona 1:12, raha ny amiko raha izao raha eo fantatro sy raha ny tenako ao fa efa miaino ahy ianao. Jesosy any teo amin'ny fiainana de zay mihitsy tena nino fa miaino azy foana lay Andriamanitra rainy, miaino vavaka ataony foana lay Andriamanitra rainy. Ary ny olona zay tonga ao amy Jesosy, ny olona zay manana Jesosy dia afaka no tonga tahaka zany ankozy eo amin'ny fiainany manontolo. Ary zany mahatokany ny afatra androany mitolatsika hoe tsy maintsy minana fa mpamalisoa zay mazoto mitady azy Andriamanitra. Anome ohatra ngiao hoe ohatra mazava
ohatra ao anaty te baiboly ity entiko manambara aminareo fa zava-dehibe amin'Andriamanitra ny fanana ny olona anankiray finoana ary efa manana ny finoana io izy de tsy maintsy misy hetsika lehibe sady magaga trany atrany ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainana. Androany zao de tena efa volona be mihitsy Andriamanitra anao hetsika lehibe sady magaga eo amin'ny fiainanao fa saiki ny andrasany de hoe atraiza ny finoanao, tena manana finoana amin'ny fisilvy ianao, tena manana finoana fa mpamalisoa zay mazoto mitady azy hoe ianao miandry an'izany izy ary zany midikany zao afatra nampiton'Andriamanitra ny mpanompony zao. Ny tantaran'ny Estera no ohatra entiko amintsika am'ty androany ity, entiko amintsika afana manambara ny am'izany atao hoe fananana finoana izany. Olo ny finoana Estera, zay ny marina kokoa. Olo ny finoana Estera, tao amin'ny finoana milaza fa misy tokoa lay Andriamanitra zay tompony. Tao amin'ny finoana milaza fa mpamaly vavaka andre olona zay mitady azy tokoa Andriamanitra. Tao amin'ny Estera ny finoana fa tsy misy zava-magaga tsy hain'Andriamanitra atao zany, tsy misy zava-magaga tsy vitan'Andriamanitra izany, tsy manapetra ny herin'Andriamanitra tao amin'ny finoana. Amin'ny Estera ny zavatra impossible de afaka ny possible foana rehefa mitoetra ao anatin'ny olona ny finoana. Zany hoe afaka miasa Andriamanitra manova ny zavatra rehetra rehefa ao amin'ny olona ny finoana. Andao vakitsika ny voalaza amin'ny bokin'ny Estera toko fa 4 de 15 ka hatramin'ny 17 arao tsara voasoratra io dia nampitondra valiny ho any Mordekay ndray Estera ka nanao hoe mandiana ary vorio ny jiosy rehetra zay hita ao Sosana ary mifadiana no ny amiko ka aza mihinana na misotro atelona na andro na alina ary izao sy ny ankizy vaviko hifady toy zany ko ary am'izany no idirako ao am-panjaka na de tsaraka ny lalàna azy koa ratahina maty ao dia maty. De lasa Mordekay ka nanao arak'izay rehetra nandidininy Estera azy. To zao zany fadiany tantara rafidininy tamin'ny andron'ny mpanjaka Ahasuerosy, tamin'ny andron'io mpanjaka io de nisy didy sy lalàna navoaka. Zany didy sy lalàna navoaka zany de didy sy lalàna entina mandringana ny jiosy rehetra tao am'ilay quartier atao hoe Sosana. Ny fototra zany matsy de satria nisy lehilahy anankiray Amana no anarana, lehilahy ratsy toetra, lehilahy ratsy saina, lehilahy ratsy fanahy, lehilahy mialona ny vahoakan'Andriamanitra, mialona ny jiosy. De izy mihitsy no mitady lala ny tady hevitra mba hitomana mpanjaka amoaka didy sy lalàna entina mampandringana ny jiosy rehetra ao anatiny indray andro. Ny tanjo ty lehilahy Namana ity de hoe atao mahay mifaty ny tanàna, ary ny tanjo ny faharoa de hoe ho foana tanteraka ny fisiny jiosy tao Sosana. De rehefa nivoaka zay didy sy lalàna zay dia tsy hita ny jiosy intsony zay lalakale na ianatsimo na ianavaratra. Tena tapidalakale toy ny sokina nananobaty ro zareo, na Estera na Mordekay dadatoany na ny vahoaka jiosy rehetra de tsy hita ntsony zay atao fa de miandry zay ho fifarany zareo. Sorany nefa Andriamanitra zay namangy azy ireo, namangy azy ireo. Zay nge nitombony lehibe rehefa tena hoe manana an'Andriamanitra ny olony, misy ny fanan'Andriamanitra mamangy ny vahoakany, mamangy ny olony, mampafantatra azy ny tokony ataony, mampafantatra azy ny lalana zay tsy maintsy alena raha teo voavonjy, raha teo voatany. De nivangen'ny fanahy masina Estera tam'izany fotoana zany hoe ny vahaolana tsara indrindra dia ny manao vavaka arana fifadian-kanina mandritra ny 3 andro sy 3 alina, tsy mihinan-kanina sady tsy misotro rano fa ny atao
de mivavaka amin'Andriamanitra ary mivavaka ho an'ny Estera satria tapa-kevitra Estera fandeha Iona mpanjaka. Zao maty tamin'izany fotoana zany raha ny fitantaran'ny Estera azy dia tsy azo atao mihitsy ny mandeha miona mpanjaka ao amin'ny toerana misy mpanjaka raha tsy efa natsony ny mpanjaka na hoe efa notondro ny mpanjaka tamin'ny tena volamena. Tamin'io andro io anefa efa 30 andro dia tsy mbola niantso azy mpanjaka, tsy mbola niantso any Estera mpanjaka. Any ka na dia vady mpanjaka aza izy de tsy azo natao ny mandika lalàna hoe andeha hiditra foana andeha Iona mpanjaka ao mba hifona aminy, mba gataka famialana aminy, mba hofanana didy sy ny lalàna. Fa raha miditra tsy natsona izy na de vady mpanjaka aza de misy lalàna afaty azy ao, tsy maintsy tapana ny lohany satria mandika ny didy sy ny lalàna napetraka mpanjaka. De zay ny antony natonga azy hoe mandehana ianareo ry Mordekay a, mandehana ianareo ry Vakajiosy a, ataova ny vavaka arahana fifadian-kanina fa tsy misy mangataka voatamaina eo fa ny Andriamanitra vavahantsika de Andriamanitra miany vavaka, Andriamanitra mpamaly vavaka, Andriamanitra mpamaly soa zay mazoto mitady azy. De ny vavaka ireo Estera ihany koa tetsan-dany ny vavaka ary tao anaty ny fotoana nanaovana vavaka io lasa Estera na de niditra nakao am'le toerana misy mpanjaka na de tsy araka lalàna azy. Zay nge le voalasa le teo hoe 120 mandiana azy vorian'ny jiosy rehetra zay hita ao Sosana ary mifadiana no ny amiko kazamina na misotro atelona na andro na alina ary zao sy ny ankizy vaviko hifady tozany koa ary am'izany ho idirako ao am'mpanjaka na dia sy araka ny lalàna azy. Ko raha tahina maty eo dia maty, na de tsy araka lalàna azy de hiditra ao am'mpanjaka. Fa akory zava-magaga riavana tena nomporofon'Andriamanitra fa mpamaly soa zay mazoto mitady azy Andriamanitra. Ary nomporofon'Andriamanitra fa miasa manao zavatra magaga tsy takatra saina manieritreritra eo amin'ny olona zay manana finoan'Andriamanitra satria nino Estera fa hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra, mpamaly soa Andriamanitra dia no amarin'Andriamanitra izany finoana nananany Estera zany. Raha toy izy no mo tantara de nitsombatika ny tantara, nitsombatika ny zavamisy. Le jiosy voalaza fa namoana didy sy lalàna mba ho ringana anatin'ny ray andro hidra fa zareo ndray no nasandratra Mordekay, nasandratra Mordekay. Le lehilahy ratsy toetra fototra natonga an'io didy sy lalàna navoaka mpanjaka ampandrianany jiosy io, izy ndray no naantona to ambony hazo lava ary dia maty na rana fafambaraka. Riavano ianareo zay miaino ahy ary mahita am'izao ori zao, tia antsika rehetra Andriamanitra, tianao manokana tomp'Andriamanitra, fantany ny olana maso anao, fantany ny ady atreanao, fantany zavatra sarotra atreanao ary tianavitra anao am'izany rehetrarehetra zany izy. Fa tsotra le teniteream-boalohany minoany Jesosy anao fa izy no tompo sy mpamonjy ante zao tontolo zao ty. Resy Jesosy hitra ao anatinao, avelao izy toetra ao anatinao fa zany misitrak'Andriamanitra mba afan'Andriamanitra mitantsehatra eo amin'ny fiainanao ary mino an'le fiadanana zay fanambarany anjely nasain'Andriamanitra ny ambarany anjely aoka hitoetra ao anatinao zany fiadanana izany. Fa tena ilainao zany, tena ilainao zany, tena ilainao zany am'izao van'ny an'andro misy antsika zao. Ary farany manana finoana fa tena misy Andriamanitra, manana finoana fa mpamaly soa sy mpamaly vavaka Andriamanitra, manana finoana fa raha hivavaka ianao dia ny zavatra impossible amin'ny maha-olombelona ny olombelona avaty Andriamanitra ho possible avokoa izany rehetrarehetra zany. Ny tenako izay mijoro eto anatrenareo dia vavolombelona zany riavana, efa nahitan'Andriamanitra na neo ny voninahiny teo amin'ny fiainako ao, teo am'ireo olona zay nitrokoteny, teo am'ireo olona zay nanaovako vavaka manokana. Inoko fa zao ny vaninandro, zao ny fotoanandro natokan'Andriamanitra ho anao. Hivavaka ho anareo am'izao fotoana zao. Marary ve anao? Te ho sitrana? Manana olana ve anao? Te hivoaka ho mpandresy? Raiso sy ekeo le ten'Andriamanitra zay nambarako taminareo teo. Ary manarak'izany
raha sitrakareo de asaina ianareo tongava mamonjy eo fotoam-pivavahana sy karakaranay fiangonana RHEFI Androndrakely. Masoa anao zany e, matsara ny fanahinao zany e, aza miavinavikevitra fa tena ekeo fa torevitra masoa, torevitra tsara ho anao netiko anareo teo. Io voasoratra io ny fandaram-potoana mikasina fotoam-pivavahana zay ataonay. Io ihany koa ny telefônina ahafanareo mifandray amiko. Ndao ivavako anareo aria, ivavako anareo zay manana olana, ivavako anareo zay marary, ka de mandolia anareo, raha mino mandolia anareo, na apetrao eo amin'ny fonareo ny tananareo. Ivavakytsika. Raha io, sorako anianao, lay Andriamanitra tsy to, lay Andriamanitra mandrakizay. Amin'ny anaran'i Jesosy, ho tonga am'ireo olondreo ny famanginao, ka nio no androm-pamonjena, androm-pakasitrahana. Vonjenao tokoa reo olon'ireo, mba hiala eo an-tana devoly, fa hitoetra ino an Jesosy, andray an Jesosy. Ary hitoetra amin'ny finoana, fa hanao zavatra lehibe eo amin'ny tokoa ianao androany. Amin'ny anaran'i Jesosy, zay rehetra marary, sitranina, esorina ny herin'ny aretina, hatrany tapidoka hatrany Alahady, miala ny herin'ny aretina, miala ny herin'ny fanantenana, sitranina ny tova rehetra amin'ny tenan'ny olona. Ary reo zay manana olana, Andriamanitra ny hamonjy azy, ho porofon'Andriamanitra amin'ny ty andran'io ity, fa tena Andriamanitra mahavoavonjy, Andriamanitra mahafaka am'ireo olana, mamoaka ny olona zay mino azy ho mpandresy, ho ataonao Andriamanitra n'izany, ny tera sy ny aja ary ny voninahitra, atolotra ho an'Andriamanitra ratsy to, misaotra raha io amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Zay zany tompoko ny afatra nyentiny ho antsika, ka dia mirary fahasoavana, mirary fitahina, falibe zahay fiangonana RHEFI Androndrakely mandray anareo, samy tain'Andriamanitra sy rehetra tompoko.